Rahantsika nalala zany fa nanao le lancement officiel amin'ilay maternité Ampitany. Dia taorign'iny dia anisan'ilay pitsopitso madinika fandaminana teo amin'ny lafiny teknika. Dia amin'izao fotoana izao zany dia efa tomombana tsakana isan-davana zany le fandaminana teknika. Dia mbarana ny fomba ofisialy zany fa manomboka androany le permis biométrique eto amin'ny centre immatriculateur. Dia izy marina ihany zany fa 8,3 ariary na 190 francs ny saran'ilay izy. Dia araka ny fandaminana izay natao koa zany dia namiraina arak'izay tsorona arak'izay faran'izay mety zany ilay fomba fanolonan'ilay izy. Entinao fotsiny ilay permis teo aloha dia tonga zany tsy mila mitombo tsara dia tonga dia afaka maka an'ilay permis biométrique avy hatrany. Dia eto zany tenanay dia manentana ny mpanjifa rehetrarehetra satria misy tongony be dia be le fanaovana ny permis biométrique satria ankoatran'ny hoe tondra fandrosoana Madagasikara izy dia natao indrindrandrindra hiadiana amin'ny le permis teo aloha mandeha fanomena fehim-potoana hatramin'ny faran'ny taona 2016. Zay zany farany ampiasaina na ny carte grise teo aloha na ny permis teo aloha. Amin'ny faran'ny taona 1,7 zany fehim-potoana farany tsy maintsy hanolona ny permis teo aloha sy ny carte grise teo aloha. Carte grise zany 10,7 ariary na 375 000 francs.